Ijery tenin'Andriamanitra manaraka indray fanampy ny tenin'Andriamanitra izay efa rentsika teo. Ao amin'ny Isaia toko fahenina, mpameo kely le micro ndra lasa am'son ty azafady. Isaia toko fahenina Alléluia. Isaia toko fahenina andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nidina nanatona serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy tamin'ny alitara, ary nateny ny vavako izany ka hoy izy: indra efa mitena ambolotrao io ka dia afaka nilokao ary voavela amin'ny fahotanao. Ary nareny feon'ny tompo anana hoe: iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy aho: inty aho, iraho aho. Alleluia. Marka toko fahenina ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo. Toko fahenina ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy taminy: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Alleluia. Ty androany tia dia ometsika ny lohateny hoe: iza no andeha? Iza no andeha ho irakay? Manao fa aleluia izay andeha, tsy hoe andeha hody, nandeha ao Masanga, nandeha hivoaka ny tokotany na ho any amin'ny toalety, fa andeha ho iraka Andriamanitra. Manao fa aleluia izay andeha rehetra. Saotra ny tompontsika engane mba maro no tapa-kevitra androany mba andeha. Hoy Jesosy hoe: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, any amin'izao tontolo izao, mandehanany amin'izao tontolo izao, mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Matoy izy milaza hoe mandehana dia aza mipetraka izany. Misy karazan'olona mantsy to mipetraka fotsiny mihaino toroteny, mipetraka rehefa vovonjy, miandry fotsiny fihevian'i Jesosy, miandry fotsiny fahafatesana, mipetraka fotsiny. Hoy frère Daouda hoe: manafana dabilio, manentana anao izay androany mba tsy ho anisan'ilay mipetraka ianao fa ho anisan'ilay mandeha. Alleluia. Amerina kely tantara aminareo fa matoy ianao nandray famonjena dia nisy olona nandeha teto Madagasikara. Fahiny ty Madagasikara ty sy malagasy dia olona baribarianina, salaka nanaovana, akanjo tamin'izany zara raha mitafy, mpanompo sampy, manompo razana, manompo kalanoro, manompo tromba. Fa ndray mpandeha tany Angletera nisy ty fitenenany ty hoe: iza no andeha? Nisy mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny mpianatra pasteur maromaro, nio fanao missionnaire, andeha tory filazantsara manerana izao tontolo izao. Anisan'ny tao anatin'izany David Jones sy Thomas Bevan. Enoy tsara tany amin'ny fotoana, tany amin'ny taona 1838 tany many. Mialatsiny raha diso ny daty satria tantara le izy. Tamin'izany fotoana izany dia be da be nandeha ireo missionnaire ireo, nakany Eropa, nakany Afrika, nakany Azia. Fa hoy ilay mpampianatra: raha teo amin'ny loana ny saritany izao tontolo izao
hoe ty misy nosy anankiray atao hoe Madagasikara. Mbola tsisy fiangonana, mbola tsy pisipino kristianina fa mpanompo sampy ny olona amin'io nosy io. Sady nalondro lay mpampianatra ny teny hoe iza aminareo no andeha hitory filazantsara Madagasikara. Samy tsy nisy ny teniny tsirairay nosy andeha sambo zany. Sarotra zany, mbola tsisy olona vatanina mihitsy, tsy mahay teny frantsay, tsy mahay teny anglisy, olona paripary ihany. Fa rehefa mifandinika reto mirahalahy dia David Jones sy Thomas Bevan dia niteny tamin'ny mpampianatra hoe zahay no andeha. Ry havana, nisy olona nanaiky ho tonga teto Madagasikara, engare mba anisan'ny anaiky koa na hoe zahay no andeha. Ho Jesosy hoe mandehana dia mitoroy ny filazantsara, mandehana mitoroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Azadiny ry havana fa ny fiangonana Jesosy mamonjy dia fiangonana tsy mitombo amin'ny alalan'ny taranaka, ka hoe ny taranako dia lasa Jesosy mamonjy, dia lasa hitarina ny fiangonana miana atsimo sy miana avaratra asiny ata, satria mitombo ny taranaka dia mitombo ihany koa fiangonana. Fa ny antsika dia mitombo amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. Zany hoe olona vaovao mihitsy, taranaka vaovao mihitsy. Ka raha ohatra ka tianao hitombo ny atao ny fiangonana Jesosy mamonjy dia mila mandeha mitory teny ianao, mitory filazantsara ianao, mila mandeha manambara ny hafatra Andriamanitra ianao. Aleloia. Manao fa aleloia izay andeha. Iza no andeha. Tapa-kevitra i Thomas Bevan raha tsy diso a dia efa nananjanaka roa miaraka efatra miaraka tamin'ny vadiny i David Jones manambady. Fa tsy nataony sakana akory zany hoe atahoana ny hitondra nyreto zaza reto any amin'izany toerana mbola tsy fantatra, toerana mbola tsy hita, toerana tsisy telefôna, toerana tsy misy ninona, tsisy jiro, tsisy ninona. Fa ao anaty ilay fo, ao anaty ilay tenin'Andriamanitra mandehana. Ry havana, rehefa mandeha mitory filazantsara ianao, aza mieritreritra hoe ahoana ny any, misy jiro ve any, misy réseau ve any, misy namana avy any, misy olona-ndray avy any. Fa izao ampy a rehefa miaraka aminao Jesosy dia andamina amin'ny fiainanao rehetra izy. Rehefa nandeha izy mirahalahy dia tsy maintsy nandeha aloha tao amin'ny nosy la réunion mba azahoana miampita ty Madagasikara. Mihaino tsara ve nareo azafady? Ny vahiny tao amina vazaha anankiray tao la réunion izy dia nanontanian'ilay vazaha hoe andeha ho aizy nareo mirahalahy, andeha hiampita amin'ny Madagasikara zay, hitory filazantsara, hitondra ny Jesosy any amin'ireo malagasy. Ozy ilay vazaha hoe fangatsy fantatrareo moa samy malagasy zany, baribary ihany ary samy Madagasikara zany dia tsisy jiro, tsisy ninona, tsisy fiarakodia, tsisy lalana, tena mbola sauvage ny olona any, mpanombo sampy, tsy misy mahay teny anglisy, tsy misy mahay teny frantsay. Aninany nareo tsy nanaiky izy mirahalahy fa tsy maintsy andeha zay, tsy maintsy andeha. Asa mijery zavatra hita maso rehefa hitory filazantsara fa Jesosy jerena. Aleloia. Ozy le vazaha rehefa tsy naresy lahatra azy mirahalahy, natsofany alika tsaiko bobi angamany anarany dia izy mahatsanazy mirahalahy, hitanareo alika koa, raha mampiova fo an'io alika koa nareo a dia mampiova fo ny malagasy. Ka lefa sy nitory teninareo amin'io alika koa dia raha miova fo io a tena enjanareo mirahalahy raha mahova fo an'io dia tahaka izany keo. Tian'ilay vazaha lazaina dia hoe tena
tsy azon'olo zany hoe malagasy ho lasa kristianina. Sy nanay koa tsika dia tahaka an'izany. Ity ramatoa ty ve mety mbola hivavaka, ity olona ty ve mety mbola voataona ho an'i Jesosy, ireto fianakaviko reto ve mety mbola anaiky an'i Jesosy, mety mbola voafontsy. Aza matahotra, mila an'i Jesosy fotsiny miaraka aminao. Tsy mijery ny zavatra hita fa mijery ny herin'Andriamanitra, mijery ny fomban'Andriamanitra. Hoy Jesosy ao anatin'ny Baiboly hoe indra momba an'Andriamanitra kariva manam-pahatonga fataperany zao tontolo zao. Lay Jesosy momba anao jerery dia mandehana. Kivy izy mirahalahy sa tsy kivy? Tsy kivy izy mirahalahy. Le pita ranomasina tonga tany Tamatavy. Fiteny tsy mifankahazo. Inona moa nitoriana filazana tsara amin'ity? Natombony tamin'ny fanorenana ekôla dia nanomboka nampianatra izy sady nitoriteny. Nampahafantatra tamin'ireo tanora ny ampy Jesosy, ary nanomboka nisy nandray zany afatsy zany tamin'ny lalan'ny fanamasina. Nanomboka nisy niova fo, nandao ny trombany, nandao ny odiny, ary niova ao kristianina. Nanomboka maro mpianatra. Hitanao rehefa Andriamanitra miasa tsisy masakana, mahay zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Aoka ianao handeha. Alleluia. Sarotra be zany. Teny tsy mifankahazo fa farany tsy misy mahasakana n'Andriamanitra. Ary reo mpianatra reo olona tanora reo no nanomboka nytoriteny. Tena loza fa fizany toetra be ao anazy marahalahy. Fa tafiany tazo izy. Maty ny zanany anakefatra, tazo tao Tamatavy. Dia maty ihany koa vadiny David Jones. Maty. Dia tapa-kevitra zareo hiverina kely loha ho any Angletera. Ngamba hisarija bateria ngamba fa nahatsapa aka fampahirezana. Fa rehefa tany izy tsy avy alao rahalahy ho any. Tena efa matany zanako, matany vadiko. Tsy miverina antsontsika fa nahazo herina izy mirahalahy, ary miverina fandroany taty Madagasikara. Dia nomba azy ray Andriamanitra. Dia mpitatra ty Antananarivo. Alleluia. Ary hatrany mpanjaka taty Antananarivo dia resy lahatra ka nivavaka. Firmino fa mbola zany Andriamanitra zany ny Andriamanitra tsika. Atsangano hoe mitana zay mino an'izany azafady. Anao fagagana Andriamanitra rehefa mandeha anao dia ho hitanao fa izy fanan'olona fonjena Andriamanitra. Na ny olona farany sy ambony sy manan-karena sy manan-mahay zaza izy. Zatra ilainy Jesosy fotsiny dia mandehana. Alleluia. Manao fa alleluia mafina re tsy andeha. Engane mba hoe tsy amin'ny fanamasina ianao amin'ity maraina ity, ka tsy ilay Jesosy mamonjy mipetraka fa ilay Jesosy mamonjy mandeha. Alleluia. Tsy ilay Jesosy mamonjy mihinan-kanina eto fotsiny fa Jesosy mamonjy mandeha. Alahady ataondro mitarika namana dia mandeha, tory filazantsara. Asabotsy mitarika namana dia mandeha, mitory filazantsara. Ary na misy namana tsisy namana dia ho ilay rahafidy hoe na dia tsisy namako Jesosy dia aninona anaraka azy ihany aho. Mila mandeha manokana selile volombavaka etseroa ao atokantranonao. Mila mitoriteny amin'ny dadabenao sy nenitoanao. Mila mitoriteny mandeha. Ry havana fa zany nilain'Andriamanitra amintsika. Dia saorana ny tompo fa nihitatra ny filazantsara ary nandalo fanenjena mafy ny fivavahana rehefa maty ny mpanjaka izay niova ao kristianina. Fa tsy nasakana ny asan'Andriamanitra zany fa mitohatra amintsika izao. Marina fa nisy fotoana somary nampangatsiaka ny kristianina teto Madagasikara. Fa Andriamanitra nanao fifoazana maro samihafa tamin'ireo mpanompo maro samihafa. Ary nisanatsangana tamin'izany Reverend Daouda mivady, mpanahitra indray malagasy. Ary voavonitsika isanao
tsy voavonitsika raha tsy isy olona nandeha. Noho izany raha tiana isy olona voavonjy dia mila mandeha. Tsangano tana zay andeha na dia mbola tsy vonona izy mba hatsangano am-ponoana ihany tsangano tana zay andeha. Alleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Isaia tamin'ny voalohany aloha dia mpitory teny ihany mpaminany ihany fa mbola malotomolotra, mbola mpiteny ratsy, mbola mpandaigna kely, mbola teniteny foana. Dia tao amin'ny tanin'Andriamanitra izy nefa ne tao am-piangonana dia nisy sera nahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra izy. Teo voninahitsy izy fa ratsy ny fiainana, mpiteny ratsy izy, mpanopa izy, mbola miteny teo foana, mbola mandainga. Dia izay lozako fa tena lehilahy malotomolotra aho. Fa nisy anjely anankiray naka pince dia naka vainafo teo amin'ny alitara dia nateny tambolotr' Isaia. Ino tsara, mila mandray fanahy masina mantsy ianao androany. Mila mandray fanahy masina ianao androany alohan'ny andehananao. Feno herin'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mitoela eto Jerosalema mandram-panafinanareo hery avy any amin'ny avo. Vonina avy nareo andray ny hery fanahy masina androany. Nalaina ilay vainafo teo amin'ny alitara. Avo dia nateka teo molotry Isaia. Dia olay anjely tany ry Isaia efa miteka molotra ao io vainafo no samy voavelany elokao. Dia raha Jesosy nandray famelan-keloka izy, nandray fanahy masina izy, ary dia niteny indray Andriamanitra hoe iza no andeha ho irakay, iza no irahako. Tsangana Isaia ka niteny hoe inty aho tompo, iraho aho. Samy mamerina an'izany hoe iza no andeha ho irakay, iza no irahako. Tsika rehetra inty aho tompo, mafy be. Isa roa telo inty aho, iraho aho. Ry havana, aiza ho aizy tsika zao ny fitorena filazantsara. Alina amin'ny asa mandraratsika, alina mitady vola, la ny andro amin'ny fianarana, la ny andro amin'ny asa, sasany raha ny andro amin'ny rendrarendra. Mba efa voavela eloka tahaka ny Isaia ianao, mipetrapotsy ianao. Hoy ny ten'ilay boka efa da hoe oralao raha mipetrapotsiny eto tsika efa da manan-keloko tsika, misy eloko ao atsika raha mipetrapotsiny. Fa androany dia manentananao amin'ny anaran'ny Jesosy aho, mandehana mitoriny filazantsara, mandehana latsaon'ny vaovao mahafaly, mandehana mitona olona miandry anao Jesosy, miandry anao Jesosy mamonjy. Dia raha Jesosy samy ny teny hafa ihany. Alleluia. Tahin'Andriamanitra atsika rehetra. Ry havana, za ny tena tanànanay moa raha eto Antananarivo dia Nosy-be. Rehefa tonga Nosy-be aho dia na mandeha vao maraina dia mahita olona mitovy teny amin'ny amplibafina. Havana malala. Alleluia. Alleluia. Izy teriavana malala so aloha tsy mita amin'ilay fanatazan-dakitra fa mita amin'ilay fitorena filazantsara taona. Dia za rehefa mandalo an'ireny olona ireny dia mametraka kely tsy haiko ny fitsaran'ny olona hoe inaro nametrahana amin'ireny. Misahatra mety tsy ho vitaka fa vitan'ny hafa, na amin'ny fialonana na amin'ny fifandira na amin'ina filazantsara no nitoriana Jesosy no nitoriana fa ho tana aloha. Ka raha izaho tsy mahavita dia za mety sy ny hafa mametraka kely dimanjato tsy mety aminareo angamin'izany fa fona kely raha tsy mety aminareo. Fa amiko tokony hitory filazantsara ny Jesosy mamonjy, tokony andeha ho eny an-tsena, tokony andeha any elekan-trano, tokony hitety tokantrano, tokony andeha eny amin'ny arabe. Iza no andeha, iza no andeha, iza no andeha. Mila anao Jesosy. Iza mba maniry mba ho fen'olona ty toerany ty? Averiko indray, iza mba maniry ho fen'olona ty toerany ty? Ry havana mandehana amin'ny toroteny.
Jona fakitsika ny tantarany Jona fa Jona dia tsy nandeha ao amin'ny Jona tokoa fa fakitsika zany Jona toko voalohany fakina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 15 mitsangana makanesa Nive ilay tanàna lehibe sy ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny amelezana azy fa tafaka teo anaten'Andriamanitra eo anatehako ny faratsiny nefa Jona dia nitsangana andositra ho any Tarsisy mba hiala eo anaten'i Jehovah ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo angany Tarsisy dia nandoa any saran-dalana izy ka niondrana taminy hiara-mandeha amin'izy ireo ho any Tarsisy hiala eo anaten'i Jehovah fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina dia nisy tafio-drivotra mahery teny amin'ny ranomasina ka dia efa nisy hovaky ny sambo dia raiky tahotra madilo ka samy taraina tamin'ny Andriamaniny avy sady nanahary tany anaty ranomasina ny entana atao an-tsambo mba anamaivana ny sambo fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandro regniko ny toromaso ry havana mbola miaina avy ianareo azafady engare mba tsy hisy Jona eto fa Jona dia nitenen'Andriamanitra ry Jona mitsangana mandehana makany Nive mandehana toroy teny any ambarao amin'ny olona ny Nive fa raha tsy mibebaka izy tsy miala amin'ny fahotana izy teo ravany Nive poterany Nive tsy mety miala zany tenin'Andriamanitra zany fa nanaraka ny Jona hatrany ampandrina betsaka mimpaminany nananatra azy mandeha hitory an'izany vaovao zany hitory an'izany tenin'Andriamanitra zany ka tsy navita ny janona teo tsony Jona fa lasa nandositra any amin'ny toerana tsisy mpaminany any amin'ny toerana tsisy mpanetana andeha ho an'ny Nive aleo sy andeha sambo fa raha mbola eto amin'ity tanàna ity ny ray aman-dreny koa ny mpaminany eto tanàna mpanompon'Andriamanitra tory teny any am-piangonana to miteny amiko foana hoe tokony andeha aho tokony andeha aho tokony andeha ho an'ny Nive aho aleo amiala mihitsy nandray sambo izy dia lasa nitsoka ry havana raha mbola mivavaka eto amin'i Jesosy mamonjy ianao dia tsy maintsy torinay foana hoe mandehana ianao mitsangana ianao tory ny tenin'Andriamanitra alleloia samy miteny hoe zahay no andeha mafy be isa roa telo zahay no andeha fa loza ry havana lasa nitsoka Jona nahazo aina mihitsy izy nanteny sambo ary dia taria ambany lakaly sambo tarisy dia natory naninona hoe mafy be naninona hoe natory ry havana mety betsaka ny olona tahaka an'izany matory mpitory teny matory olom-bafonjy matory mahazo aina milamindamina matsy tsisy manentana ny amin'ny fitorian-teny tsony tsisy manentana amin'ny selila tsony tsisy manentana ny amin'ny fitoriana filazantsara tsony ny amin'ny fijoroana fahavolombelona tsony dia mahazo aina ianao fa averina indray androany fa mila mandena ao tsangana dia manao fa aleloia mafy be mila mandena ao aleloia mafy be sarotelo matsotoera fankapon'Andriamanitra mafy Jona nisy tafio-drivotra cyclone namely teny ambony sambo hainao tsara Jona mbola matory fa diantoka lehibe nitanga satria mafy mifetefa zany rivotra zany ka zay entana mafesatra atao amin'ny sambo tena tsy mpita anaty ranomasina ary ny olona rehetra dia samy babababa niantso ny zanahariny aby fa Jona natory ry havana jerefa ny olana mitrangy ao tokantrano mety tsy hoe avy amin'reto sentrisa reto na avy amin'ity olona tsy vita batisty fa sabady somary tratrany gripa
fa mety ho avy amin'ilay mpitoroteny mihitsy, lay mpitoroteny matory, lay mpitoroteny tsy manao asan'Andriamanitra, lay mpitoroteny tsy mandeha manao ny asan'ny tompo, dia mitranga ny loza tonga ny fahaty tsy mandeha ny zavatra rety. Tianareo andeha ve ny zavatra rety e? Tianao isy fitahina ve? Hoy ny apôstôly Paoly hoe lozako raha tsy mitory ny filazany tsara aho, tera-doza ry havana tsy fitoriana ny filazany tsara, teraka fahasimbana sy fahampiteny. Manentana anao indray izay androany, tory filazany tsara. Tamin'izany mbola tsy tamin'izao toerana isy azy zao dia nanam-potoana mihitsy amin'ny tory filazany tsara teto Antananarivo tamin'ny fotoanany tetezamita. Misy hoe tetezamita koa anie te Jesosy mamonjy te. Tamin'izany mbola vice président tamin'izany, toriteny teo Analakely teo zay, toriteny taria Soavimasoandro zay, toriteny tamin'ny toerana maro samihafa zay, rehefa asabotsy. Izao moa tena sarotra be satria tena ny fotoananao tena tery kely ohatran'ny inona tsy fantatro fa tena tery ry hava. Ianao mpamen'Andriamanitra fotoana ihany, alatsabotsy eny na alatsinainy nandavanandro aizy, na any ampendrasapaty aizy, na any amin'ny mariazy aizy, mitsangana tory ny tenin'Andriamanitra fa niteraka loza ho anjona fampitena azy fatiantoka ho amin'ny tao anatin'ny sambo. Ny amin'ity zanak'Andriamanitra tsy nandeha nitoroteny fa nilefa nitsoka. Izavy ny zanak'Andriamanitra mba atsangano ny tanana azafady mandehana amin'ny toroteny, ambaraony amin'ny Jesosy Kristy. Arao ny tenin'Andriamanitra fa ny farany hitan'ilay kapiteny Tsambo Jonafa matory, ilay kapiteny Tsambo hoe rylay matory ahoana mba hevitra angaha, ahoana rangaha matory mba atsofo zan'Andriamanitra rangaha zany, sao dia mba hamotra antsika izy tsapany Jona fa noho ny amin'ny mahatonga zao lozy zao, barataka dia anatrehany rehetra izy fa noho ny amin'ny mahatonga zao lozy zao. Dia ahoana ho ziny olona no atao hoy Jona hoe atsy-piazo ao anaty ranomasina aho dia zao tony aminareo ny sambo. Tsy nindray ny rehefa tsy aho ianao mety andeha io zavatra rehetra io e. Tsy hitan'ny olona zay atao fa nifona tamin'Andriamanitra ny olona, ary tena akany Jona dia nanimpiasa anaty ranomasina. Dia inona tokoa ny zahatra ny tany, nitsahatra ny rivotra, nitsahatra ny ondry, nandeha indray sambo ry havana malala. Isaorana to fa namindra fo Andriamanitra dia nisy aza nitrosona lehibe anankiray izay nitelona ny Jona. Hoy amantsy anao, tian'Andriamanitra iovy ianao, ianao mpitoroteny taloha. Tonga saina izy, tonga saina tao anatin'ny 3 andro sy 3 alina. Rehefa tonga saina dia nibebaka Jona, dia nalohan'ny atsan-drano izy, afoisiky ny toroteny, nalohan'ny atsan-drano Jona. Alleluia. Mbola ho lohan'ny aretiny ianao, mbola ho leo anao io aretiny io, amen. Mbola ho leo anao io olana anao io, amen. Mbola ho leo anao ny zavatra mahazo anao io, amen. Mbola lohan'io ianao fa izao mba manao fa voato loha androany tahaka Jona hoe Andriamanitra andeha tory filazany tsara indray aho, andehanao ny asanao indray aho, fa manomboka androany dia isy fitahinao anatin'ny tokantranonao sy ny fiainanao, arositrany any aretinao, amen. Iza maniry an'izany atsangano tanana azafady indrindra ry havana, mandehana amin'ny toroteny, mandehana amin'ny tory filazany tsara. Ho Jesosy milaza e mandehana any amin'izao tontolo izao. Misy pasteur namanay zay mbola samy tanora moa tamin'izany, dia nazy dia nazo tsy ilaina rahalaza mandeha mitoriteny any an-tsena zany, tsy ilaina za mitoriteny mandeha mitoriteny any atokantrano zany, tsy ilaina zany fa ny rahalahy mandoalika mivavaka atao trano ato rahalahy dia tonga ny olona dia ao izy manomboka maraina jusqu'à tandro dia misakafo kely amin'ny atandro dia miverinao am-piangonana indray. Jesosy ianao no hitaona olona manaova fahagagana miasaina, dia zany foana ny fiainana, dia rariny raha tsy mahomby izy. Fa zavatra nampianariny ray aman-drenanay, nampianariny mpampianatra aminay dia zao mila mandeha mitoroteny. Dia mampianatra anareo koa raha lasa rabavy eo
ry Jesosy mamonjy ao mivavaka tsika maraina eto manao alim-bavaka tsika manao fifadikamo tsika fa hoy amantsarao mandehana amin'ny torite izare no andeha ka hitory ny Jesosy mpisolo hainareo hoe zay hira zay ndao ataontsika ny andiny voalohany amin'izay hira zay alleloia inzao feo avy any am-pitata sangana kelitsika manao zay hira zay zafady inzao feo manaova maina mafy alleloia samy mitene zay andeha riavana averiko indray le fanontany tianareo feny ve ty Jesosy mamonjy foy be akoron-drano ty nakaiza mpanao selule na mpanao vondrom-bavaka fa maninona raha mba retsika moa anao maninona raha mba mandeha mitory-teny ianao maninona raha mba mividy ampli bafina ka ho zay anao hoe ka tsy misy an'lay lay megafona kely frère tahotatsony reny tsy afaka mijangana amin'ny matsondry fa efa maty daholo reny fa mivoatra be ny teknôlôjia alleloia ohatr'izany anao fa alleloia hoe azafady zany miteny hoe mahavaky tsena zany pasteur amenamenatra mahavaky tsena zany pasteur mahavita ny fendrasapaty zany alleloia ataontsika andeha riavana batario raha lany tanora alady atandro tamin'izay mbola tanora zazalady eto tsy misy misakafo atandro zany tamin'izany alleloia megafone vita gasy zany ny anay alady atandro tonga dia lasa raha lahy mivavaka kely eo lasa am'izay andravagny anospe anino alarbi zay toerana misy tsena nandehananay daholo zany miaraka amin'ilay hoe andeha hiasa ho any Jesosy zany ny hiranay taloha fa izany tanora ankehitriny mila mihetsika alleloia alina mihinana pizza fotsiny nareo dia mihinana henakisoa tamin'izany tsy mihina ambara atoandro tory filazantsara mambola mamivonjy fivoriany tanora amin'ny roa zay tamin'izany fotoana izany ry tanora ry mpampianatra sekololady eo ry mpendraikitra tanora hoe atony ankizy hoe atony tanora andaontsika andeha tory-teny amainina mafy be zany rahalasana bavy eo alleloia tsy ampy fotsiny hoe reto rahalahy reto dia zay rahalahy mpitery zava-maneny efa izy zany dia le rahalahy dia zay rahalahy mpitadirakitra efa izy zany dia hoe zay dia efa mpiasa to amin'ity zavatra ataony teo reto rahalahy reto dia enao ko dia za efa ohatran'izao dia efa izy zany tsy ampy zany fa zavatra lehibe tokony ataonao mandehana amin'ny toro filazany tsara hotahina Andriamanitra ianao hotahina Andriamanitra ianao hotahina Andriamanitra ianao anankiray zay lasa aminao koa fa mampitombo ny hery ara-pananao fitoriana filazantsara alleloia inona mahatonga andreny pasteur reny mahery be daholy fitoriana filazantsara mihainy tsara ve nareo da hoe ny andramatsika ataoko hoe zasa i dadabenja da andramantsika teny antsika dadabenja hoe hainao pasteur abenja mba manandry aloha tsy mitory teny ao anatin'ny ray volana dia mitondra termometre atsika rehefa afaka ny ray volana dia tsapaitsika ny hafanana fa mieny io ohatra teny antsika ianao pasteur abenja tsy mahazo mitory teny mihitsy ianao fa mivavaka fotsiny ianao makato am-piangona anao dia mivavaka dia any an-trano anao dia mivavaka tsy mahazo mitory teny amin'ny ankonanao ianao tsy mahazo mitory teny atao am-piangona ianao tsy mahazo mitory teny naizanaiza ianao naizanaiza dia so mivavaka ianao dia mivavaka ianao dia mivavaka ao anatin'ny ray volana milaza aminao fa raha ohatra androany izy avy nitory teny teo io tena nafana be izy teo ny ara-panany ataoko hoe any amin'ny 100 degré angamba ny hafanany ny ara-panany fa afaka ray volana io fa mety ho lasany amin'ny 10 degré hoy amatsy anao raha te hafana sy reta ho an'Andriamanitra ianao miandry ny fiverenan'i Jesosy mandehana mitory filazantsara amen na dia amen sady mitondra fitahina riavana mampahery ny ara-panahy io alleloia
Zara nahita olona voatahiry, raha nahita olona nahery teo fanarahandian'i Jesosy dia ny olona mpitoroteny foana. Marina fa misy olona mpanohina asan'Andriamanitra, misy olona mpiteny zava-maneno, misy olona mpanao fanatitra, misy olona mpivavaka makany am-piangonana, misy olona mahafotsatra be da be, fa ny olona faran'izay mahery foana ao am-piangonana dia ny olona mpitory filazantsara. Amen dia amen dia amen. Isavony tia hery, isavony tia tanjaka, isavony tia fana mivaivay, mandehana amin'ny toriteny. Isa no andeha, isa no andeha ho irakay, inty aho, hirao aho. Fitoriana filazantsara koa ry havana dia mitondra fifaliana. Tena marina, tena milaza aminareo aho. Ampanangatanana aminareo ary ohatra ka tsy mahatokonareo. Averiko indray, mitondra fifaliana amin'ny fitoriteny. Halleluja. Ampanangatanana, za aloha voalohany indrindra anisany mahatsapa fifaliana rehefa avy mitoriteny aho. Rehefa avy mitoriteny aho dia mba andramo manatona anahy eo, fa na dia mangata-bola izanao raha misy aty am-paosiko meko anao. Faly aho. Raha mahasahy anao dia mangata. Ampanangatanana, izy aminareo no nahatsapa hoe rehefa tamin'ny mbola tsy nandeha nitoriteny ohatrany sorisorena, ohatrany mavesabesatra, fa rehefa avy nitoriteny dia faly atsangana hoe ny tanany zay mahatsapa ny zantsy, zay mba efa nahatsapa. Sasa moa manara-be ve fotsiny dia manango an'izao. Tahin'Andriamanitra, tondra fifaliana, dia ilay fifaliana mahasitrana ny aretinao, ilay fifaliana mahasitrana ny aretim-ponao, ilay fifaliana mahela velona anao. Manao fa aleloja izay teo ela velona rehetra. Mandehana raka amin'ny toriteny aho, na misy miaina tsy misy mpiaina, na mahazo na tsy mahazo, fa sady faly Andriamanitra mifaly anao, dia ho ela velona ianao. Raha tokony 70 taona ianao dia maty aho, mbola haritra hatrany amin'ny 20 taona ianao. Amen. Toriteny. Dia raha Jesosy tsy mila hoe fanomezam-pahasoavana manokana zany, tsy mila hoe mianatra manokana zany, fa izao izay torianay aminao eto ihany no averinao. Zany ny anay taloha, pasteur Jean no mpitoriteny teto taloha, dia pasteur Tony Albert, dia pasteur Eugène. Mikatroka eto izy, mikatroka eto izy, mikatroka eto izy. Tonga dia iny ihany nentinay amin'ny 2 ambin'ny 10 sasa mirava.